mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miaravatsika tsary avindray satria talata fa 7 volana aogositra ity tonga mifandraisana ny lesina ho an'ny lehibe indray sika mialohan'izany nefa dia hivavaka sika. Ry Andriamanitra tompo-tianay eo mbola velom-pisaoranao izay fa tsatr'izao fotoana izao indray izay natokanay hianarana ny teninao. Tompo tsy ary lavorary avokoa izay rehetra ataonay fa na ny fisainanay na ny fikasanay na ny ataonay dia tsy tomombana ka dia mangataka ny famindram-ponao izay mba mila mifadisoana sy ny helokay rehetra ianao. Ankehitriny Tompo handray ny teninao indray izay mangataka aminao Tompo mba hiteny manoloana anay anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ny fiangonana vadin'i Kristy fizarana faharoa. Ny fiangonana vadin'i Kristy fizarana faharoa. Omaly isika nijery ny fizarana voalohany dia androantsika hijery kosa ny fizarana faharoa. Ao amin'ilay hevitra faran'izay ampitany Paoly ao anatin'ny fanoratany izay ao amin'ny Efesiana 5:5-20 ka hatramin'ny 7:20 ampitsahivina le manao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy mba hahamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho an'ny tenan'izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Io dia soritsoritany Paoly Kristy manolotra ny ampakarina ho an'ny tenan'izany. Tamin'ny andro fahiny manko dia ny lehilahy no mpanotrona ray amin'ny maro izany na ny rain'ilay vehivavy no manolotra azy ho vadina fa tsy ny mpampakatra velively. Eto anefa Paoly dia milaza fa i Jesosy ihany no manolotra ny fiangonana ho vadiny. Ampiasain'ny Paoly ireo fomba amam-panao sy fitsipika amin'ny fampakaram-bady mba hanasongadinana ny fifandraisan'i Kristy amin'ny fiangonana izay miroso ho amin'ny dingana isan'ambaratonga. Dia ny voalohany dia ny fifamofona izay nanolotra ny tena no an'ny fiangonana dia Kristy. Nandohan'ilay vidiny takaliny ampakarina izy ka tonga fofombadiny. Ny faharoa izay fiomanana ho amin'ilay lanonan'ny fampiakaram-bady. Toy ihany ny faneho-pitiavana ataon'ny mpampakatra amin'ny fiezahany manamasina sy manadio ny ampiakarina. Ary fahatelo ny lanonana fampakaram-bady mihitsy. Eto Kristy mandritra ny lanonana fampakaram-bady no manolotra ny ampiakarina ho an'ny tenany. Ilay fotoan-dehibe fampakaram-bady amin'ny fiavian'i Kristy no resahany eto. Dia rehefa ampiakarin'i Kristy ho vady ny fiangonany ka atolony ho an'ny tenany. Matetika no manomboka amin'ny diabe amin'ny alina ny fampakaram-bady fahiny. Ny vory tao an-tranon'ilay mpampakatra tokantrano izay vao an'ireo izay vady ny mpampakatra sy manodidina azy dia manomboka ny diabeny amin'ny fomba manetsiketrika. Tanjotra izy ireo avy eo dia azavain'ny fanilo sy arahana zika izay falifaly mavitsibitsika ho any an-tranon'ilay rain'ny ampiakarina. Ao no akan'izy ireo ny ampiakarina. Na ratsy izany dia manao diabe koa ny ampiakarina ka mihaona eny an-dalana eny izy ireny. Ao anatin'izany dehibe izany no tondrana azy roa ho any an-tranony vaovao izay arahan'ireo vahiny izay nasaina milanonana mandritra ny rehetra herinandro. Amin'ny farany indrindra vao atao ny fampakaram-bady amin'izay no anolorana ny ampiakarina amin'ny mpampiakatra. Rehefa manolotsolotra ny Kristy manolotra ny fiangonana ho an'ny tena amin'ny Paoly dia diabe manetsiketrika sy fotoana fanolorana io ny resahany. Amin'izany manko no anehoana ny fiverenan'i Kristy toy ny janonjanona fampakaram-bady. Ary rehefa tapitra ireo fotoana izay maharitra ny fifamofon'i Kristy ny fiangonana ary tanteraka ny lanonam-panambadiana. Tahaka izany sarany ohatra izany no anehoan'i Kristy tokoa ny fifandraisana amin'ny fiangonana. Hita tokoa fa zavatra tena iray ao amin'i Kristy ary antoka lehibe indrindrandrindra ihany koa entina ampiasaina no ahavitany ny asa
famitana ny famaranana ny asa zay ny asa fitoriana ny filazantsara sy ny famparatahana ny tsafotr'Andriamanitra eo amintsika olany. Vavaka isika satria anao zay tompony amin'izany lesona nomenao anay izany, dia mangataka hatrany fitarihanao zahay tompony amin'ny fiangonanao tsirairay avy manerana n'izao tontolo izao, mba ho tariny fanainao masina tokoa, andeha ampahindrena, andeha ampatokiana anao ary hanana fandavan-tena ny amin'ny fandraisana ny fahamarinanao ho tian'ny hafa ary koa ampiseho taratra fa ianao tokoa ilay Andriamanitra marina. Tonoina fiangatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.